lasora marina ny tena mitady rekory ny resaka kolokolo nefa dia anisan'ny tanàna malaza tamin'ny andro n'Andriamanirena hitakany amin'ny andro n'Andrianampoinimerina dia anisan'ny tanàna farany malaza ary manana ny lanjany eto Madagasikara. Ankehitriny nefa dia ny zavatra rehetra izay naorony reny olo malaza tamin'ny andro taloha reny sombana amin'ny alalan'ny herin'ny vola sy amin'ny alalan'ny fahalalana tsy fantatra intsony. Meko ohatra ray nareo zao fa tsy nampidirina teo moa izy nefa tsy maintsy ho tafiditra ao ihany vokatr'izay zavatra izay misy tatatra kanal zay kanal ny aina miainga avy ary amin'ny barazy zay nataona Andrianampoinimerina miaraka amin'ny mampiditra rano amin'ity kanal ity dia milaza aminareo fa sahan'ny olona eto amin'ity commune Lasoro ity zay mihevitra fa tena olona mieritreritra ny hanao soa amin'ity tanàna ity no manao zava-dratsy no tapenana ilay kanal no fefena tamboho dia tsy misy lalana intsony zany ny olona satria ny didy zay anaovana n'le fanadiovana ny kanal sarona ao anaty tamboho, ny kanal zay diovana sarona ao anaty tamboho. Tsy fantatra intsony zany zay rano mety ho avarina ao amin'io kanal io rehefa tonga ny fahavaratra satria ny rano avy any Antangirika tsy midina intsony fa ny rano avy aty indray zany no mety hiakatra hiatsinanana. Zany rehetra zany dia porofo fa eto amin'ity Lasoro ity no inena no fotodrafitrasa tsy ara-dalàna fa mamono ny mponina. Ary zay indrindra no antony nampietsika anay hoe tsy mety intsony raha mangina fa aleo ny teny na anatsiny azy. Fa mbola misy ihany koa ny asa tanana ary eto Ankazobe Lasora mbola misy an'izany asa tanana tsy Ankazobe Lasora rery ihany fa ny faritra ray vohatra Lasora dia misy an'izany asa tanana zany afaka hanome asa ara-drano ny ara-dalàna ara-ekôlôjika ny mpony eto Lasora fa tsy goudron akory no asa iveloman'ny olon'eto na no sécurité fotsiny fa manana ny maizy azy izany commune Lasora izany. Ka io no ataoko hoe ivoizany tsy fe mandrara be fahatany an'io zavatra koa zay fa miaro kosa ny hoavy ny taranaka faramandonina miaro ny tontolo iainana efa tsy mifampiniala zao ary indrindrindrindra mapoint stratégique ana Lasora dia zao andalovan'ny route nationale 58B ary lalovan'ny Kiopa. Kanefa izao eto ambany kelina eto no misy ny fampiakaran-drano amin'ny Jirama zay hoanina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia zao reo poizina rehetrarehetra reo dia mivarina ao amin'io Kiopa io ary tompona ndraikitra amin'izany ny rehetrarehetra na ny travaux publics na ny aménagement na ny commune na ny fokotany na iza tompona ndraikitra amin'izany rehetrarehetra zany fa ohatrany moditsita zany zavatra zany ny fampiteny fotodrafitrasa ka tsy maintsy mijoro ary tsy mijoro fepahatany mijoro fotsiny am'izao fa mijoro araka ny lalàna napetraka. Zay zany no zavatra mifoka io efa hita porofo ny tsy fahasalamana ny zavatra fampitena rehetrarehetra ary zao ho avy ny fahavaratra andeha ny assainissement anara manara-dalàna ve ireo assainissement atao ho tafavoaka marina any ve io assainissement anarano sa lasa ho problème ohatrany be sarety dia ny amin'izao fotoana zao satria raha manaraka ny tata-drano nareo raha manaraka ny lalana ianareo mahita amin'ny maso dia zao ny fotodrafitrasa publique no ahodiny ary ny canal principal zay tokony karakaraina amin'ny fambolena ampidirana rano lasa canal d'évacuation feny loto ary iny lalana manamony tata-drano manamorona ny RN 58B zay laizana aminareo zay amin'ny génie rural taloha travaux publics amin'izao potika tsisy mandeha amin'ny angamba ny Antananarivo rehetra dia mandeha aty amin'ny faritra misy anay manjono ino anjono trondro misy plan anjono trondro misy goudron anjono trondro mihinana gazoaly farina nosy arany efa tsy fantatra hoe ahoana ka zay zavatra zay dia ny vo manomboka reto dia aloha zay mijoro zay dia ny vo manomboka mba hananana asa ho an'ny taranaka mahavelo ary indrindrindrindra ny fiarovana ny tontolo iainana no voalohany indrindra ary ny fiarovana nyreo faritra manatantara
eto amin'ity faritra lasora satria alasora dia manana tantara betsaka eto amin'ny midingana ho ataonay zany ary eo indrindra mantsy lasa somary misafotifoty hoe inona no atao olana dia zao ny fitarihana vahoaka mba tsy eo mipefy ary zay zavatra zay fa nisoroanay de ny voalohany zay a mba tsy hanana sanatry izany a isojapin'ny olona hoe endrika politika le izy fa ty de endrika anankiray a eto amin'ny fiainana eto mihitsy a eto amin'ny firenena mihitsy a mba andova zavatra tsara ara-pisainana ara-piarahamonina ary ara-piarina mendrika ny olona mipetraka eto lasora zay ndingana ka tsy maintsy mandeha isan'ambaratonga ary